Amin'ny mahasolom-bavim-bahoaka azy kosa dia mitondra ny etaetan'ireo vahoaka amin'ny fangatahana anasarahana faritra roa ny faritra loatra mangoro ny solom-bavim-bahoaka Randriamahefa Henri Charles izay voafidy tao Moramanga tao. Etaetan'ireo vahoaka moa no ampitainy amin'ny tompona andraikitra Mahefa satria tamin'ny taona 1997 dia efa mizara roa izany faritra izany ary mangataka ny amerenana izany indray ny mponina amin'ireo faritra ireo. Mikasika an'io dia tiako ny mampahafantatra atsika rehetra fa ny région Mangoro na ny faritra Mangoro dia efa nisy izy io tamin'ny taona 1970 sy 1990. Izany hoe efa nisy faritra Mangoro tamin'izany fotoana izany ary efa nahazo famatsimbola tamin'ny Banque mondiale. Tamin'izany fotoana izany nahazo famatsimbola tamin'ny Banque mondiale teo amin'ny 12 milliards efa mizy teo. Faritra telo zany nahazo an'izay famatsimbola zay dia ny faritra Anosy, ny faritra Menabe dia ny faritra Mangoro. Izany hoe ny rafitra rehetra zany tao amin'ny isaky ny fokontany dia efa mipetrapetraka daholo tamin'izany fotoana izany dia Moramanga sy Sobeanala dia efa nandalo filakevitry ny Banque mondiale zany dia efa nandalo filakevitry minitra tamin'ny andron'ny Filoha Didier Ratsiraka dia nahazo an'izay zay ka manamafy zany zay fangatahana io satria tamin'ny andron'ny Filoha Marc Ravalomanana moa dia nanjary le faritra 2020 voatorana Lampandroelina nanjary faritra 2020 dia nanjary tsy nahazo zany zay nefa nentina tato izy io tato amin'ny antenimieram-pirenena dia solom-bavim-bahoaka anankiray tamin'ity no nandresy anay 20 menadagna zay tamin'izay dia tsy azo le faritra fa votsitra na dia efa nisy azy efa nanana circonscription financière izahay satria efa nomeny ny ministre ny teti-bola circonscription financière dikan'izay ny zavatra rehetra zay mila visa amin'ny contrôle financier dia tsy mandalo any ambatiny zaka intsony fa efa nahazo code zay ao Moramanga dia efa nisy tokony azo banque centrale zay tamin'izany fotoana izany dia ny trano zao mipetraka ao rava le circonscription financière dia voatery miverina any ambatin'ireo zaka indray zay ary io no tena mampijaly anay ao satria minandray misy ray volana roa volana dia mijanona any n'olona anankiray avy any Sobeanala avy mitondra taratasy rehetra mila visa dia any dia indraindray rejeté dia mijanona any dia lany andro lalina ratsy fa raha ohatra zany hoe mahazo faritra sady mahazo circonscription financière dia eo manao ny visa rehetra rehetra dia mora mifampandrosoana amin'izay fotoana izay sady misy ny teti-bola misy ny fampandrosoana dia mora ny fampandrosoana ny commune ka io zany amafisinay fangatahana an'io ary mino zay fa ho azonay io tsara nireny fangatahana commune reny satria araka ny resaka ministra dia commune aloha ny resahana fa manaraka dia rehefa akaikaiky tonga ny fifidianana filohan'ny faritra dia amin'izay fotoana izay mety isy ilay hoe izany tokony mena faritra